Isabelle. Nosoratany Rado Andrianiaina. Ary mampionona Lany Rakotoarisoa, ny volatiana Rajoelsoa, Nofy io lavaka Zoma amin'ny Irina no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi andro faharoa. Mandrosoa kity mipetrapetraha. Misaotra indrindra madama. Iaro aloha ny fiantsoana Eny tompoko. Araka ireny resaka efa mifanovantsika ireny dia olona nampy amin'ny raharaha ato an-trano ny tadiaviko. Eny tompoko. Zaho sy ny vadiko ihany aloha no mipetraka ato. Saingy izy moa mandeha miasa foana dia tsy kaisindry ihany izany no tena atoko. Tsy olana mihitsy izany madama. Raha tsy mahadiso misy efitra firy moa izany ity trano ity. Rihana roa izy ity efitra 10 ny any amin'ny rihana faharoa. Dia mitovy amin'izay koa ny aty ambany. Ny aty amin'ny farany ambany ihany ny grande salle be dia misy efitra 4. Ankoatra ny WC sy ny douche moa izany. Dia diovina daholo ve izany ireo efitra rehetrarehetra ireo sa? Aizany dia hoe ho diovina daholo. Ny aty ambany ihany no tena diovindry. Ny any ambony indray sokafana fotsiny amin'ny varavarankely maraina dia idiana amin'ny hariva. Izay ihany ny asandry. Ny mahandro moa ifanapitsika eo ihany koa iny. Dia ahoana ny sasalamba sy ny pasoka ka impirisakerinandro ny manasa lamba? Aza taitra indrindra resaka sasalamba. Efa misy masinina lave ato. Ny pasoka indray afaka ataontsika roa miaraka eny ihany. Eny ary madama. Dia ahoana? Vonona indri? Vonona ka mety amiko tsara. Dia ahoana raha ny karama ve mety amindry? Mety ka. Hoatray, finina indray ary izany ataony blaky ato an-dakozia ato izany. Andraso vetivety aloha hijery an'izay Eny madama. Tena malalaka be ity trano ity ka. Tsy niteraka izany izy mivady reto. Sa efa lehibe ny zanany. Panavita ihany madama mipetratrely tato amin'ity trano ity ka. Mandeha miasa foana ondra amin'izay dia izy rehetra izany ny ato. Tena tsy vita kosa aloha ka. Azafady akia. Misy saka vao nividiko izay dia mahaditra be koa ilay izy. Vakiny tao ny vera sy ny vilia. Andondry aloha atoroko ny efitra misy andry. Eny ary tonga dia hoentiko izany reto atako reto tonga dia hoeto aiza ny mety amindry? Aty ambany sa ho any ambony? Samy misy efitra azo ipetrahandry daholo mantsy na ny aty ambany na ny any ambony. Aleo ho any ambony madama. Mbao ary. Fa ahoana ty saka mainty be mampatahotra ty ry aro fa nga dia tsy misy loko hafa ankoatran'io Io letsa ny tiako jerera tsy botabota kely mafatifaty mihitsy izy tena mba hafa kely mihitsy na mamfitiavanao tika. Jereny efa mainty hatramin'ny mason'le saky Izay no nanaovako azy hoe black. Tsy misy loko hafa ankoatran'ny mainty mihitsy eny aminy. Afety amineny so dia mandrangotra ty iny Tsy mandrangotra moa ela fa hono ary aro. Eny aky chérie. Maninona moa izany ianao ty manofo miteny foana amin'ny alina sady tsy vitan'izay manofo miteny fa mitsangana mihitsy Anga? Tena mba tsy tsaroko izany olona manofo moa tsy ary teny fa ny magaga fotsiny dia ty ianao mitsangana dia miresaka ela be ao anjoro-trano iko. Sahala amin'ny hoe misy olona miresaka aminao mihitsy ange Aza te mahita olona izay na rery tovo andrasy fa ho alaiky video ianao dia ho asehoko anao le izy. Za nge matahotra mihitsy indraindray Dia inona ny zavatra resahako ka? Izany hoe tsy tadidiko daholo aloha ny tena verimberinao fotsiny dia ny hoe tranoko ty efa mividiana hivady ty efa izy ianao sy ny sisa Andriamanitra miteny an'izany mihitsy ave eno mantsy ianao miandry amin'ny maraina mba hoe hitantara no fiamiko ianao nefa toa tsy misy inona koroko za matory be tsy mahatsiaro izay eto ambonin'ny tany mihitsy amin'ny alinako.
Madama Saramsia, madama. Oe, very zany. Ho avy e. Fa misy inona very a? Misy olona tafiditra ao ambany ao. Misy olona tafiditra ato amintsika. Zany fitovo a. Maninona tsara ry vero? Misy olona tafiditra? Eno a. Mahita olona mivezivezy ao ambany ao a. Ao aloha nareo e, ao aloha. Fa mihetsiketsika ianao rehefa aloha jereva koa zay eny. Ao aloha. Tandremy ianao amin'iny basy iny fitovo a. Eny e. Tsy te ahita loza amin'iny a. Mba dia vidiako rehefa mitsofotsofoka ato an-tranoko ato e. Fa ahoana fomba nahitandry azy? Sendra ho any amin'ny fesiany nahita azy. Vehivavy lava volo sady fotsy be volony. Lava volo? Lava be hatrany amin'ny fitoberana ny volony. Fotsy misy mipikana ray azy. Tena ilay vehivavy mitaingina soavaly hitako izany. Misy tsy mazava ato amin'ity trano ity ka. Tsy misy ninona kory zareo. Efa tapitra ny savaiko daholo ny hevitra rehetra fa tsy nahita ninina. Fa ahoana izany? Ny masoko roa mihitsy ange nahita azy mandeha sy mivezivezy tao amin'ny efitra fandrosoana vahiny tao e. Tsisy olona hoe. Nkaroko ohatrany amin'ny trano fivoahana rehetrarehetra tany fa tsisy. Mba fandray izany ka. Orange, eo anilanao. Nanotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM. Isabelle. Nosoratany Rado Andrianiaina. Armampionana. Lara Kotoarisoa. Ny Volatiana Rajoelsoa. Nofy. Iolavaka. Zoma amin'ny Irina. Nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanantotosa miaro fi. Mbola itoy